Miarabantsika rehetra manaraka ity fandaharana mavoka-tsefikarinay eto anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ity atia Arivomamy faritra Itasy no ametrahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena dia ny ankohonana miarina izany izay ijerena manokana ny tokantrano marefo indrindra. Misy ary ny fitsidiana nataon'ny filoham-pirenena ny fijerena ifotony ny fanatanterahana izany tetikasa izany miaraka amin'ireo teknisianina maro sy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Izay no tanterina ato anatin'ny fandaharana mahakasika an'izay teknika mpifomovomoza no entina ao anatin'izay tetikasa izay. Izay no entina ato anatin'ny fandaharana koa asaina ianareo anaraka izany hatramin'ny farany. Ndahoary. Andro telo iakinan'ny feptom-piasana faharoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny fitsinjovana bebe kokoa ny mahaolona sy ny sosialim-bahoaka. Tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ireo ankohonana marefo. Misy araka izany ny tetikasa ankohonana miarina, tetikasa anampy ireo tokantrano tena vonona iarina amin'ny fiainana ka ahaleo tena amin'ny alalan'ny fanomezana tany ambolena sy iompiana ary fiofanana samihafa. Efa manomboka ny asa fanajariana ny tany sy ny fananganana ireo fototra-fitrasa fototra ilain'ireo mpisitraka ity tetikasa ankohonana miarina ity ka tonga nijery fotony amin'ny fanatanterahana izany izay atomboka ao Fieferamanga distrikan Arivomamy faritra Itasy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina niaraka tamin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratoearjona Rakotoarisolo Suzelan sy ny ministra ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany Andriatsitoaina Naina, ny ministra ny mponina sy ny firaisan-kina fanomezan-draza Aingo Elisette. Ny asabotsy 20 Janoary 2024. Otrandrahana sy ampiasaina ny tany ampiroboroboana izany ary ampiakarana ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara ka hiara anatratra ny tanjona amin'ny fahafitamintena ara-tsakafo. Loatsika tentany sy ny olombelona ka ny afahana mampiova ny Madagasikara dia ny afahana mampiasa ny tany sy mampiasa ny olombelona ihany koa. Zay ny anaovantsika ny ankohonana miarina ity dia inona moa zany? Ny fanaovana trano ipetrahany fianakaviana. Ireo fianakaviana ireo dia omena fiofanana ara-panahy, fiofanana amin'ny fambolena ary fiofanana ihany koa amin'ny fitantanam-bola. Ny ankohonana miarina dia ametrakatsika izany trano efa manomboka izy io. Mametraka trano tsika dia ampianarina izy ireo satria tany eo amin'ny 600 mètres carrés eo amin'ny 5-30 metatra amin'ny 9 na 10 metatra eo dia ahafahan'ny fianakaviana ray velona omena azy ny masomboly, omena azy ny fiofanana hoe inona avy ny tokony voleny. Ary rehefa atao mihoatra an'izay ny tany omenana azy dia afaka mamboly mihoatra izy, mamboly katsaka ohatra dia hovidiny ny fitondram-panjakana, hovidiny izay orinasa apetraka eto izay excédent na voly mihoatra dia hovidina mba hisy fidiram-bola ho an'izy ireny. Isy ihany koa ny fanomezana fiompiana amin'ny biby fiompy zany. Zany zavatra rehetrarehetra zany no ataontsika. Ka eto amin'ity toerana ity Fieferamanga eto amin'ny distriktany Arivomamy zay aty amin'ny faritra Itasy no anaovantsika an'izany voalohany. Miala eto zay dia andeha indray le tanàna hoe tsy mahabe omby fa io moa ovaitsika le anarana
satria le tsy mahabe omby ohatrany hoe tsy mety lehibe le omby zany fa ataotsika hoe miarina. Tanjamisa ena amin'ny valopolo no isitraka ny fotodrafitrasa ary anana ampahatany avy izy ireo ka iompana amin'ny asa famokarana eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ao anatin'izany dia misy ny fanorenana trano fonenana, ny fanomezana biby fiompy sy velaran-tany 2,000 metatra tora-droa isaky ny fianakaviana azo tombotsoa amin'ity tetikasa ankohonana miarina ity. Ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana moa dia mandray tanàna izany amin'ny fampiofanana ara-teknika sy fampitaovana ireo mpisitraka ireo. Mezana masomboly tsara maso fa aoriana kely ao dia ny fanomezana masomboly hatsaka sy vary ary ny tantsoroka ny mitsika azy dia ankoatran'ireo masomboly zesika organique. Ny mampiavaka ny fomba fambolena ity dia anisan'ny miaro ny tany izy ity ary eo anatin'ny zavatr'eritreretintsika koa le fiodina mokona ny ataontsika hoe rotation horticulturale ary mora tena mora fampiarana dia tsy zavatra sarotra. Dingana kokoa zany efa eo amin'ny zato eo kanakadina mareto zato eo no efa nahazo sitraka amin'ny fiofanana. Eo koa le teknisanina misy toerana fambolena izay anaramaso anao encadrement technique eto hoavy ary zay zavatra zay dia hitatra ny fanenenany ary Marina fa ny teknika mpamokarana mpifovo-monjà no ampiarina amin'ity tetikasa ankohonana miarina ity. Tonga nanatrika ny lanonana moa ireo delegaciona manam-pahaizana avy ao amin'ny Foundation for Farming izay namolavola ny teknika mpamokarana mpifovo-monjà. Teknolojia tsotra ampiarahana amin'ny rafi-pitantanana izay mety amin'ny asa mpamokarana rehetra. Efa nahitana fahombiazana tamina firenena afrikanina maro ka mijery ny fomba fambolena manaja ny toetany sady ahazoam-bokatra tsara. Ato anatin'ny tetikasa ankohonana miasina eto Fiafesamanga Rivomamo no anaovantsika ny fanombohana ny tetikasa ankohonana miasina dia ato anatin'ity tetikasa ity no anaparehantsika ihany koa ilay teknika mpamokarana hoe fono-vodizary. Raha amin'ny teny vahiny izy dia nouvelle saison na hoe fiangana vaovao zany raha amin'ny teny gasy. Izany hoe tena teknika anankiray zany izy ity ahafahantsika mampiakatra ny famokarana ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Araka ny hitantsika amin'izao dia eo amin'ny 624 mètres carrés eo ny parcelle anankiray na fono-vodizary. Eto moa tsika dia manana anankiroa zany izany hoe sitraka parcelle roa avy ireo bénéficiaires. Ireo dia ampy anaovana vokatra ahafahan'izy ireo mivelona. Amin'ny voalohantsika dia hanao ny resaka voliavitra ary amin'ny taopambolena manaraka dia hiditra amin'ny fametrahana vary sy katsaka. Tsy maintsy ahomby ny tetikasa ankohonana miarina
izay antoka amin'ny ady amin'ny fantrana hoy ny filoham-pirenena. Araka ny fantatra dia ny fitondram-panjakana na ihany koa ireo ozinina apetraka ao an-toerana no anisany ividy ireo vokatra mihoatra fikarin'ireo mpisitraka amin'ny ankohonana miarina ho fitsinjovana ny famoahan'izy ireo ny vokatra fikariny. No amafisin'ny filoha ihany koa fa voakasika ity tetikasa ity avokoa ny tanora, ny vehivavy, ny tsy anasa ary ireo zokiolona. Nanentana tamin'ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina izy ny mba hiarahantsika rehetra ampandroso ho an'i Madagasikara. Marina moa fa tafiditra ao anatin'ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena amin'ny fananganana tanàna vaovao ity tetikasa ankohonana miarina ity ary nanamafy ny filoha fa ho atao fitaratra amin'ny faritra ny faritra Itasy amin'ny fanaovana ity tetikasa ity izay anomboana izany ka hoezahana parika manerana ny faritra. Dia izay mahakasika ny teknika mpiforon'oloza izay ao anatin'ny tetikasa ny filoham-pirenena ankohonana miarina ity. Izany moa dia anatrarana hatrany ny fampitantena ratsakafo eto Madagasikara. Loha hevitra hafa indray no entina manaraka mampifotoana amin'ny zavatra velomato.